ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Dia fanomiaraba sy mirarina fitahin'ny tompo ho amintsika rehetra izay manaraka ty fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Loa hevi-dehibe no nomenantsika nandritra ty herinandro ty araky ny perikiopa dia ny hoe amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra no tompo, Andriamanitra no tompo. Ary satria tompo izy dia manana fahefana hitsara ny zavatra rehetra araka ny zanatoa-hevitra ao amin'ny perikiopantsika ihany manao hoe amin'ity andro ty ny tompo mitsara ny zavatra rehetra, ny tompo mitsara ny zavatra rehetra, ary dia amin'izany ho itenena ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho, marka 4:22. Misy mety anontany hoe inona no antony iresahana ny mahatompo ho an'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny inona sy fomba manao ahoana no isehony izany. Ary raha izany tokoa, izany hoe raha Andriamanitra tokoa no tompo, dia inona no azontsika antenaina avy amin'izany ary manao ahoana ny fiatsika tokony ho ataontsika. Ary indrindra nahoana no hoe ny tompo mitsara ny zavatra rehetra fa tsy mba hoe Andriamanitra miahy ny zavatra rehetra sy ny toy izany. Ndeo valintsika ireo fantaniana ireo. Voalohany, inona no antony iresahana ny mahatompo an'Andriamanitra? Ny antony iresahana ny mahatompo an'Andriamanitra dia ny hahatonga ny fahafantarantsika bebe kokoa ny herin'ny fanapahany amin'ny mahatompo azy, ka ilazantsika fa ny finoantsika dia miorona mazava amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izay inoantsika dia Andriamanitra marina sy Jesosy Kristy izay tompo ny finoana sy mpanefa azy. Ny mahatompo azy dia izy manana hery sy fahefana ary voninahitra. Ny heriny dia izy nahazo rehetra izao. Ny fahefany dia izy tompony izay rehetra ny hoariny ka afaka miahy izany, izany hoe mitsinjo sy mamelona ary miaro izay no ariny raha teo. Ny voninahiny dia ny fisandratany ho ambony hery sy ny fahefana rehetra ary ny anarana hafa rehetra ka anihony fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ary izy irery ihany, araka ny Isaia 5:25. Raha ampiarina kosa ny mahatompo ny hery sy ny fahefana azy dia ny azony mamonjy ny olona satria tiany mpanota hovonjena izy. Ary zava-dehibe isaorantsika an'Andriamanitra indrindra izany satria ny hoe mamonjy ny olona dia ny mamela ny helony, mandresy sy mandrava ny asan'ny devoly izay maningotra azy, mamatotra azy, dia mitondra fanafahana ho an'izay rehetra voageja sy ampahoriana ary mitalao nindra fon'Andriamanitra ho an'ny namana sy ny firenena. Raha kapoka dia tanteraka amin'ny asa-pamonjena ataon'Andriamanitra noho ny heriny sy ny fahefany ireo teny voalazan'i Jesosy ny aminy sy ny momba ny asany, manao hoe amin'ny anaran'ny tompo ny fanahin'i Jehovah no mato amiko, satria nanositra hitoroteny sy mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taonan-kasitrahan'i Jehovah. Araka ny liko 4:20 sy 7:20 izay manondro ny Isaia 2:20 zany. Ary dia tokoa ny teniny tamin'ireo mpianatra Jaona mpanao batisa izay tonga nanontany ny amin'i Jesosy raha izy no Mesian'Andriamanitra izay tonga, ka hoina valin'ny tompo azy: mandehana ianareo ka ambara ho amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo izao mahiratra ny jamba
ary afaka ny mandringa, diovina ny boka ary malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia hitoriana ny filazantsara ary sambatra izay tsy ho tafitoina noho ny amiko. Mateo 4:14 ka hatramin'ny 4 izany. Dia mazava fa Jesosy tokoa no ilay Mesy nandrasana hitondra ny famonjena, tsy ho an'ny firenena Israely ihany fa ho an'izao tontolo izao koa, fa izy no mpamonjy izao tontolo izao. Raha bangonina ny amin'ny antony resahana ny mahatompo an'Andriamanitra dia ny hinontsika azy, fa ny manana an'Andriamanitra tompo ho tompony dia manana lova sarobidy tsy misy takalony. Araka ny tonkiram-panao salama manao hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny dia ny olona nofidiny ho lovany. Salamo 7:32. Ny fanontaniana faharoa manaraka izany dia ny hoe amin'ny alalan'ny inona sy fomba manam-pahoana no hisehon'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Izany dia hita eo amin'ny asany, amin'ny lafiny ankapobe dia ny fahefanana ary zao rehetra izao, miazony zao rehetra izao, mitsara sy manavao izao rehetra izao. Ary amin'ny lafiny manokana dia azontsika tondrona ireo asa sy famantarana izay nataon'i Jesosy ka nampisehony ny heriny sy ny fahefany, izay nahatalanjona ny maro izay nahita azy sy nandre azy. Fa voalaza fa talanjona ny vahoaka no hono ny fampianarany, satria mampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanao ara-dalàna teo amin'ny Mateo 7:27 zany. Toraka izany koa ireo mpianana izay natahotra indrindra rehefa avy ny teny mafy ny rivotra izay nampitopatopa ny sambony Jesosy ka nampiroabava azy ireo hanao hoe iza mo ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Marka 4:7 ka hatramin'ny 1:20. Ny fantaniana fahatelo dia ny hoe raha Andriamanitra tokoa no tompo dia voalohany inona no azontsika antenana avy amin'izany? Dia valitsika avy hatrany. Ny azontsika antenana dia ny zavatra rehetra, satria voasoratra hoe Andriamanitra izay tsy niaro ny zanany lafa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny miaraka amin'ny maimpo-anakova ny zavatra rehetra. Hoy Paoly amin'ny Romana 5:2-3. Ary ny faharoa, manao ahoana ny fihetsika tokony ataontsika? Aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Jaona 2:17. Dia ho afaka hiteny zafianao tahaka ny Tomasy ianao hoe tompoko sy Andriamanitro. Jaona 2:17 zany hoe raha dika tompo tokoa ianao Andriamanitra ary manaiky anao ho tompoko aho. Manaraka izany fantaniana fahaefatra, inona ny fototra manorina ny mahatompo an'Andriamanitra? Ny mahatompo an'Andriamanitra dia mazava fa amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina, fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra araka ny Hebrea 4:2-4. Fa Andriamanitra dia naharo zao rehetra zao tamin'ny alalan'ny teniny. Jaona 1:1-3. Miasa izy mamelona izao rehetra zao tamin'ny alalan'ny fofinaina izay nomeny. Genesis 2:7, Ezekiel 7:7, Jaona 1:1-4 sy ny teny hafa koa. Andriamanitra mitsaro zao rehetra zao amin'ny fahamarinany dia ny teniny fa ny teninao hoy Jesosy no fahamarinana tamin'ny rainy. Jaona 7:20-7:20 tapany faharoa. Ary ny farany dia mitondra famonjena ho an'izao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra, satria manorina ny finoana ho famonjena. Fa ny oloko marina dia ho velon'ny finoana mihiny Tompo, ary ny finoanao no mahavonjy anao, fa ny finoana dia avy amin'ny teny Kristy. Romana 10:17. Ahoana ary ny hoe ny tompo mitsara ny zavatra rehetra? Lazaina hoe koa ny fahefana mitsara dia endriky ny mahatompo an'Andriamanitra. Ny antony fitsarana dia ny hanomezan'Andriamanitra rariny ny fahamarinany dia ny tenin'Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe mba ho marina hianao raha miteny ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara.
salamy faraiky amby 5 tapany voalohany. Ary tsy inona ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra voalaza ny soratra masina araka ny teny Paoly apôstôly manao hoe fa nafiry ny teny fiasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amenina dia ny fahatanterahana zany ho vonahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay Paoly. Korintana faharotoko voalohany 2:20 zany. Koa ny antony fitsarana dia ho fiarovana ny finoantsika sy ho fanamarinana ny finoantsika raha ny tenin'Andriamanitra koa no iorenany. Ary tsy inona zany fa ho fanamarinana ny asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ary mbola ataony tsy mitsahatra amin'izay rehetra mitady azy sy miantso ny anarany ka manao hoe Tompo vonjeo izahay, na vonjeo aho fa ianao ny tokotry rantolapiko ny famonjeko fa izay miantso ny anarany no ho vonjena. Alefa izitsika izao fampantsehivana mazava-dehibe ny fahafantarantsika an'Andriamanitra ho tompo sy ny faneketsika azy ho tompontsika ho famonjenantsika. Tanteran'Andriamanitra tokoa ny fitsarana ataony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, fa ho Jesosy fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ray ny zanaka mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaona 5:22-24. Ny fitsaran'Andriamanitra dia izany no fitsarana zay asehony sy entiny amin'ny alalan'i Jesosy, tsy ny hamono hahafaty na hanameloka fa ny itsabo sy hamelona ary hanamarina, tsy andavo ny efa resy fa ny hanangana azy indray ho an'Andriamanitra. Ny faniritsika ry havana, eny vavaka karitsika eo amin'ny seza fiandranan'i Kristy tompontsika aza raha ny tena izy manao hoe fa tsy misy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy aseho dia mba tsy ho amin'ny fampitsikafona an'Andriamanitra ny ratsy zay nataontsika mampanotanytsika avy amin'ny takona zay misy zany, fa mba hamoano antsika ny firaketany ny tsy ambaratelo ny fanjakany, mba hampanakarena ny fanahitsika ao amin'Andriamanitra sy ny fanjakany, sy hanokafo ny fanahy masina ny fotsika sy ny masom-panahitsika halala bebe koa an'Andriamanitra sy ny Kristiny zay inoantsika sy tompo itsika. Tsy misy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy aseho satria ny tompo no maneho ny voninahiny amintsika. Dia ho vonahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika irery anany hatramin'izao mandrakizay. Amen. Tonoliko mihaino ny feoko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka ahy. Filazantsarany Jaona 10:7-20. Isika zay tsy mbola mahalala an'Andriamanitra ho tompo kosa dia antsony hiavana aminy, fa hoy Jesosy manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feoko ary ho tonga andiny iray izy sady iray ihany ny mpiandry. Jaona 10:20. Koa ho antsika rehetra zay vonina ny andray an'Andriamanitra ho tompo satria tompo tokoa izy, ary ho antsika miaraka amin'izany zay mbola te hanaraka azy dia ho izy aza matahotra hianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Ho vonahitr'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.
fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.